Ny filazantsara nosoratan'i Matio. Toko voalohany. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka an'i Isaka, ary Isaka niteraka an'i Jakoba, ary Jakoba niteraka an'i Joda amin'ny rahalahy avy, ary Joda niteraka an'i Fareza sy Zara tamin'i Tamara, ary Fareza niteraka an'i Hezrona, ary Hezrona niteraka an'i Rama, ary Rama niteraka an'i Aminadaba, ary Aminadaba niteraka an'i Nasona, ary Nasona niteraka an'i Salmona, ary Salmona niteraka an'i Boaza tamin'i Rahaba, ary Boaza niteraka an'i Obeda tamin'i Rota, ary Obeda niteraka an'i Jese, ary Jese niteraka an'i Davida mpanjaka, ary Davida niteraka an'i Solomona tamin'ny vadiny Oria, ary Solomona niteraka an'i Rehoboama, ary Rehoboama niteraka an'i Abia, ary Abia niteraka an'i Asa, ary Asa niteraka an'i Josafata, ary Josafata niteraka an'i Jorama, ary Jorama niteraka an'i Ozia, ary Ozia niteraka an'i Jotama, ary Jotama niteraka an'i Ahaza, ary Ahaza niteraka an'i Ezekia, ary Ezekia niteraka an'i Manase, ary Manase niteraka an'i Amona, ary Amona niteraka an'i Josia, ary Josia niteraka an'i Jekonia amin'ny rahalahy avy tamin'ny findrana tany Babilona. Ary tao aorian'ny findrana tany Babilona, Jekonia dia niteraka an'i Sealtiela, ary Sealtiela niteraka an'i Jerobabela, ary Jerobabela niteraka an'i Abioda, ary Abioda niteraka an'i Eliakima, ary Eliakima niteraka an'i Azora, ary Azora niteraka an'i Zadoka, ary Zadoka niteraka an'i Akima, ary Akima niteraka an'i Elioda, ary Elioda niteraka an'i Eleazara, ary Eleazara niteraka an'i Matana, ary Matana niteraka an'i Jakoba, ary Jakoba niteraka an'i Josefa vadin'i Maria, ary Maria niteraka an'i Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 410, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny findrana tany Babilona dia taranaka 410, ary hatramin'ny findrana tany Babilona ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 410. Ary nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy anjelon'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofo ka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampankatra amin'ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hantanteraka izay nampilazain'ny tompo ny mpaminany hoe: indro ny Virjiny hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela, izany hoe rahadika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao izay nandidin'ny anjelon'ny tompo azy ka nampankatra ny vadiny, ary tsy nahalala azy izy mandrapiterany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Ny filazantsara nosoratan'i Matio, toko 2. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: aiza ilay teraka ho mpanjakan'i Jiosy? Fa nahita ny kintana teny antsinanana izahay ka tonga mba hiakohaka eo anatrehany. Ary noho nandre izany Herôda mpanjaka dia nangohororo izy mba amin'ny Jerosalema rehetra, dia namoro ny loham-pisorona rehetra sy ny mpanoradalàna tamin'ny vahoaka izy, ka nanontany azy hoe: aiza moa no hahaterahan'i Kristy?
aroa ireo taminy. Ao Betlehema Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema, tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrinan'i Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Dia napaka ny magy mangingina Herôda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehon'ilay kintana. Dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe, andeha fitory tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hakanesako any koa iankohako eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro ilay kintana hitany teny atsinanana nialoha azy mandra-pijanonany teo ambonin'izay nitoerany zazakely. Ary noho ny nahitany kintana izy dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely tsy Maria reniny ka niankohaka teo anatrehany. Ary noho ny efa nisokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy, tsy hiverina any amin'ny Herôda, dia lalana hafa no nalehany nody tany amin'ny finenany. Ary noho ny efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelon'ny tompo niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe, mifoaza ianao ka eto ny zazakely sy ny reniny, dia mantsira any Egypta, ary mitoera any ambara-pilazako aminao, fa Herôda efa hitady ny zazakely ho vonony. Dia nifoha izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny, raha mbola alina, dia lasa nakany Egypta ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Herôda mba hahatanteraka ilay nampilazan'i Jehovah ny mpaminany hoe, nantsoko hiala tany Egypta ny zanako. Ary noho ny efa fantatry Herôda fa voafitaky ny magy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona no midina, izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra, araka ny andro izay nofotorany fatratra tamin'ny magy. Dia tanteraka izay nampilazaina an'i Jeremia mpaminany hoe, nisy feo reta ho Rama, dia fidradradratrana sy fitomaniana fatratra, Rahely nitomaniny zanany, ary tsy azo nampiononina izy satria lany ritra ireny. Ary rehefa maty Herôda, indro nisy anjelon'ny tompo niseho tamin'i Josefa tany Egypta tamin'ny nofy ka nanao hoe, mifoazy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny, dia mankanesa any amin'ny tanin'ny Israely, fa efa maty izay nitady ny ainy zazakely. Dia nifoha izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny, dia tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. Fa rehefa reny fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodia, nandimby an'i Herôda rainy, dia natahotra akany izy. Ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy, dia lasa nakany amin'ny tany Galili. Ary noho ny tonga tany izy, dia nonona tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe, atao hoe Nazarena izy. Filazantsara nosoratan'i Matio, toko 9. Ary tamin'izany andro izany dia niseho Jahona mpanao batisa, nitory tany amin'ny efitra Jodia, nanao hoe, mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina any Isaia mpaminany hoe, injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe, amboara ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Ary ny fitafin'izany Jahona izany dia lamba volon-drameva, ary fehikibo hoditra no tamin'ny valainy, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra, mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana, dia nivoaka nakany amin'ny Jahona, ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny
rehefa niaiky ny fahotany. Fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona ny batisana izy, dia hoy izy taminy: ry taranaky ny mena rana, iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Ko mamoaza vo mendrika ny fibebaina ianareo, ary aza manao anakampo hoe manana ny Abrahama oranay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky. Ho an'ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Izao dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izao, ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza aho. Izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany, ary iza nadio tsara ny eo am-pamolohany ka hanangona ny variny ho any an-tsompotra, fa ny akofa sy ny mololo ho dorany amin'ny afo tsy mety maty. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanantona ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe: izao no tokony hataonao batisa, ka ianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nikeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 4. Ary Jesosy dia nety ny fanahy nakany anefitra mba halainy devoly fanahy. Ary ny fadianana 40 andro sy 40 alina izy, ka noho ny afaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe: voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo atapon'ny tempoly, dia nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any, fa voasoratra hoe, izy andindiny anjeliny ny aminao, ary ny an-tanany no nitondran'ireo anao. Fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy: voasoratra hoe koa, aza maka fanahy an' Jehovah Andriamanitra ao. Ary ny devoly nitondra azy indray nakeny an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninahiny, dia nanao taminy hoe: izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohako eo anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy: mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao no iankohofanao, ary izy irery ihany no tomponao. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ary noho ny reny Jesosy fa efa voasambotra Jaona, dia lasa nakany Galilea izy. Ary noho ny niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zaran-tanin'ny Zeboloina sy ny Naftalia. Ka noho ny natao izy mba hatanteraka izay nampilazaina any Isaia mpaminany hoe: ny tanin'ny Zeboloina sy ny tanin'ny Naftalia, ao amin'ny tany amoron-dranomasina, any andafon'ny Jordana, Galilea, tanin'ny Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoro teny Jesosy ka nanao hoe: mibebay ianareo
fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Ary noho ny nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasiny Galilia Jesosy dia nahita olona amin'ny rahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny. Nanarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha anarakay fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny, izay niara-nipetraka tamin'i Zebedio rainy teo an-tsambo kely ka namboatra ny aratony. Ary niantso azy amin'ny rahalahy izy, dia nandao ny sambo kely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary Jesosy nandeha iraka Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitoro ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba hamono ny rofy rehetra tamin'ny olona. Ary ny ely eran'ny Siria nilazany, ka dia nentin'ny olona tany aminy no marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ny fangiry firiana, dia ny demoniaka sy izay marary ny andro be ary ny marary ny paralisisa, ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy an-tany andafy Jordana. Filazantsara nosoratan'i Matteo, toko 15. Ary Jesosy noho ny nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra. Ary rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianany, dia nilobava izy ka nampianatra azy hoe, sambatra ny malahelo am-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha aratsian'ny olona sy enjehany ary asiany izay teny ratsy rehetra itenenan'ny lainga anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo. Ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy, fa ariana ny ivelany ka ho hitsahin'ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampony tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Aza ataonareo fa tonga ao handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ao handrava fa hanan-tanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendron-tsoratra iray aza, mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany na zovy na zovy no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa na zovy no mankatoa sy mampianatra ireo, dia izy ny atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny ampanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona
ary izay mamono olona dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalainy dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Ary na zovo no anao amin'ny rahalainy hoe olo-paona ianao dia mendrika ho elohina amin'ny sinetroana. Ary na zovo no anao hoe foka ialay dia mendrika ho amin'ny elo mirehitra afo. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ho eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana lahelo aminao dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitra ka mandehana aloha ataovy izay havananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra. Mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao, fa andao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao ao an-trano maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary iray venty farany indrindra. Efa renareo fa voalaza hoe aza mitsangatsanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa nitsangatsanga taminy tampony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafotohinanao dia sory ala izy ka ario ho afaka aminao, fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana ny manafotohinanao dia tapao izy ka ario ho afaka aminao, fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny elo. Ary voalaza hoe na zovo no misaotra ny vadiny dia aoka izy hanome andra-vehivavy taratasy fisoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangatsangana ihany dia mampitsangatsanga azy, ary na zovo ny manambady izay voasaotra dia mitsangatsanga. Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mianiantsy toa fa efa ao amin'i Jehovah ny fianiananao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza mianiana akory na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany fa fitoeran-tongony izany, na amin'ny Jerosalema fa tanànan'ny mpanjaka lehibe izany. Aza mianiana amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory azy ianao. Fa aoka ny teninareo ho eny, tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao, fa na zovo no mamely tamaina ny takolaka ao havanana, atolory azy koa ny anankiray. Ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avelao ho azy koa ny lambanao. Ary na zovo no hanery anao handeha maily iray, mandehana miaraka aminy maily roa. Omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra anao. Efa renareo fa voalaza hoe tsy hava ny namanao ary mankahala ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tsy hava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona no valim-pity azonareo? Moa na dia ny mpamory hetra aza tsy manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo
toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Filazantsara nosoratan'i Mattio, toko 9. Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo imason'ny olona ahitany izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-piti amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazain'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo no ny valim-pitiny. Fa ianao kosa, raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba atao ao amin'ny mangingina ny fiantranao. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo no ny valim-pitiny. Fa ianao kosa, raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay eo amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny hamaron'ny teniny no hiainona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Koa amin'izany, mivavaha toy izao ianareo: rainay izay any an-danitra, ho hamasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanay, fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa rehefa mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Ary raha mifadianina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsia izay malahelo tarehy, fa mampisaotisaoty ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo no ny valim-pitiny. Fa ianao kosa, raha mifadianina dia hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao, mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay eo amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Aza miararena ho anareo etỳ an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamy trano sy mangalatra. Fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamy trano na mangalatra. Fa izay hitoeran'ny arenanao dia ho any koa ny fonao. Ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany, raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Ko raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana ny ahalehiben'izany fahamaizinana izany? Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray hombany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manainy amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va? Ary ny tena noho ny fitafiana? Tsinjovo ny voro-manidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsompotra ireny.
Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza? Ary nahoana no manainy amin'ny fitafiana ianareo? Dinio tsara ny fanirin'ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha ny ahitra ny an-tsaha izay ihany anio ka tsy mpeo ampantana raha pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana? Dia aza manay ianareo ka manao hoe inona no hohaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahin'ny jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manainy amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanainy azy. Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Filazantsara nosoratan'i Matio, toko 7. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araky ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araky ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka aho hanaisotra ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsia, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny hanesoranao ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoanareo, fandrao hanitsaka azy izy dia hifototra ka hamiraviranareo. Mangataha dia omena ianareo, mitedava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoaina. Ary iza moa aminareo raha angatahiny zanany mofo no hanome azy vato? Ary raha angatahiny hazan-drano no hanome azy menarana? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy? Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambodimy toa izy. Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na avy amin'ny songosongo? Dia toy izany, ny azo tsara rehetra dia mamoha voa tsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamoha voa ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamoha voa ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamoha voa tsara. Ny azo rehetra izay tsy mamoha voa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo, ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay?
ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao melo. Ho amin'izany, nazovo no mandre izany teniko izany, ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy, ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika, ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Ary noho ny efa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanoradalàna teo aminy. Filazantsara nosoratan'i Mattio, toko 9. Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Ary indro nisy boky anankiray nanantona, dia niakohaka teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninjotra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, madiova ianao. Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy, tandremo mba tsy hilaza amin'ny olona na dia iray akory aza ianao, fa mandehana miseho ampisorona ka mitondra ny fanatitra izay nandintian'i Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Ary noho tonga tao Kapernaoma Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, marary ny paralysisy ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho ahasitrana anazy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, Tompoko, tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray, mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa, avy dia avy izy, ary amin'ny andevilahiko, ataovy izao dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesosy, dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho, na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any Atsinanana sy any Andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia arinany amin'ny maizina ny ivelany, any no izy ny fitomaniana sy ny fikitroa nify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe, mandehana, tonga avy aminao araka ny ninonao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'i Petera, dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera nandro teo nanavy ny tazo. Ary nanendry ny tanany izy dia niala taminy ny tazo. Dia nitsangana ravehivavy ka nanompo azy. Ary noho ny hariva ny andro, dia nentin'ny olona tany aminy ny demoniaka maro. Ary ny teniny ihany no namoahany ny fanahy ratsy. Ary izay narary rehetra dia nositraniny avokoa, mba hatanteraka izay nampilazaina anisa iampaminany hoe, izy naka ny rofintsika sy nitondra ny aretintsika. Ary Jesosy noho nahita ny vahoaka betsaka manodidina azy, dia nanome teny hiala ho eny ampita. Ary nanantona ny mpanoradalàna anankiray ka nanao taminy hoe, mpampianatro, anaraka anao aho na aiza no alehanao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboa olo manandavaka, ary ny voromanidiny manana fialofana,
fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra niteny taminy hoe: Tompoko, aoka ao aloha andeha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy: manaraha ahy ary aoka ny maty andevina ny maty ao aminy. Ary noho ny ondrana tsambo kely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina, ka dia efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambo kely, fa izy natory. Ary nanantona izy ireo dia namoha azy ka nanao hoe: Tompoko, vonjeo fa maty izahay. Ary io izy taminy: nahoana no saritahotra ianareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe: lehilahy manao ahoana re io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Ary noho ny tonga teny ampita teo amin'ny tanin'ny Gadarena izy, dia nifanena tamin'ny demoniaka roalahy. Nivoaka avy teny amin'ny fasana, sady masiaka loatra, ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalana izany. Ary indro niantso izy ka nanao hoe: momo fa ninona akory izahay sy ianao, ry zanak'Andriamanitra? Tonga ety va ianao hampjaly anay alohan'ny fotoana? Ary nisy kisoa maro andian'iray nihinana teny lavidavitra azy teny. Ary ny demonia nifoana tamin'i Jesosy ka nanao hoe: raha voakanao ary izahay dia irao ankany anatin'ireo kisoa andian'ireo. Ary io izy taminy mandehana, dia nivoaka ireo ka lasa nankany anatin'ny kisoa. Ary indreny ny kisoa andiany rehetra nitratreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina, ka dia maty tany anatin'ny rano. Ary ny mpiandry nandositra dia nakany amin'ny tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo nivoaka ny tao an-tanàna rehetra mba hitsena an Jesosy, ka noho nahita azy izy dia nifoana taminy mba hiala amin'ny faritany. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 9. Ary niondrana tsambo kely izy dia nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralisisy nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy noho nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe: matoki anaka, voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanoran-dalàna sasany nanao anan-kapo hoe: miteny ratsy ity lehilahy ity. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe: nahoana ianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo? Fa iza moa no moramora kokoa, ny manao hoe va voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisy: mitsangana, betao ny fandriananao ka modia ny an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiki tahotra, ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanomeny olona fahefana toy izany. Ary noho niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matthieu nipetraka teo amin'ny mpamory anketra. Ary io izy taminy: andeha narakay. Dia nitsangana Matthieu ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe: nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe: tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe:
famindra-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà, fa tsy tonga hiantsony marina aho fa ny mpanota. Dia nakany amin'i Jesosy ny mpianatra jahona ka nanao hoe: nahoana izahay sy ny fariseo no mifadianina matetika, fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady? Ary io Jesosy taminy: moa mahay misaona va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ao aminy ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana amin'ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady izy. Ary tsy misy olona manampina lamba tota amin'ny tapa-damba tsy mba voalona, fa ny vaovao izay natampina dia handrovotra ny lamba ka hihitatra ny tritra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, raha izany dia ho tritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siny hoditra. Fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roa. Raha mbola nilaza izany taminy izy, indro tonga ny mpanapaka anankiray dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fa andeha re, mametrany tananao aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, nakeo ivohony ka nanendry ny somotra viavin-dambany. Fa hoy izy anan-kampony: na dia ny lambany ihany aza no ho voatendriko dia ho sitranao. Ary Jesosy nihodina ka nahita azy dia nanao hoe: matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba, dia nanao hoe: mivoa fa tsy maty razazavavy fa matory. Dia niomey azy fatratra ny olona. Ary noho ny efa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanany razazavavy, dia nitsangana izy. Ary nilazany izany dia nihely tamin'izany rehetra izany. Ary noho niala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy, sady niantsoantso hoe: mamindra fo aminay ry zanaky Davida. Ary efa niditra tao an-trano izy dia nanantona azy ireo jamba. Ary io Jesosy taminy: mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy: eny tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe: tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony. Ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe: tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo noho niala teo izy roa lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Ary rehefa nivoaka ireo dia indro nisy lehilahy mona anankiray izay demoniaka nentin'ny olona tany amin'i Jesosy. Ary rehefa navoaka ny demonia dia niteny ilay mona, ary gaga ny vahoaka ka nanao hoe: tsy mbola nisy niseho toy izao tamin'ny Israely. Fa ny fariseo kosa nanao hoe: ny lohan'ny demonia no amoahany ny demonia. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy ny toro ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia nahoniana azy ny fijerin'ireo, satria nampahatraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany: be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamoro ny vokatra. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 10. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy ankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary izao no anaran'ny apôstôly 12 lahy.
Ny voalohany Simona izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny, Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny, Filipo sy Bartolomeo, Tomasy sy Mathio mpamory hetra, Jakoba zanak' Alfeo sy Tadeo, Simona Kananeana ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Ireo 12 lahy ireo dia nirahin' Jesosy ka nodidiny hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny Jentilisa ary aza miakatra amin'izay tanàna ny Samaritana, fa aleo makany amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sy trano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoay ny demonia. Efa nahazo maimaim-poana ianareo, koa manomeza maimaim-poana. Aza mitady volamena na volafotsy na varahina ho ao anatin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsy ho amin'izay ale, na akanjo roa, na kapa, na tehina, fa ny mpiasa dia mendrika ahazony haniny. Ary izay tanàna na vohitra hiakaranareo dia fantaro tsara izay mendrika ao, ka mitoera ao aminy mandra-pialanareo. Ary raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miaraba ny ao. Koa raha mendrika ny ao an-trano dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tononinareo, fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatoninareo. Ary izay tsy hampandroso anareo na tsy hiaino ny teninareo, raha miala amin'izany trano na tanàna izany ianareo dia hitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny amin'izany tanàna izany. Indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambodia, koa endre tahaka ny menarana, ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo noho ny amin'ny olona, fa atolony ho amin'ny Sinetriona sy ho kapohiny ao amin'ny sinagogany ianareo. Ary hoentiny ao anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny Jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manainy amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo, fa homena anareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahin'ny rainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona dia mantsira ho any amin'ny hafa. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hahatapitra ny tanànan'Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony, fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompo-trano no nataony hoe Belzeboba, tsy maika va ny ankohonany? Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay renin'ny sofinareo dia toroho eo ambonin'ny tapitrano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy vary 5 venty ihany va no vidin'ny tsintsina roa?
nefa tsy misy na dia iray akory azy amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo, fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Ho aza matahotra fa mihoatra no tsintsina maro ianareo, ary amin'izany na zovo no anakay eo anatrehan'ny olona dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra, fa na zovo no andahay eo anatrehan'ny olona dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra, fa tonga aho hampindry fandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny finantovavy amin'ny rafozam-baviny, ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony. Izay ity ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azy fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia ahazo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany, satria mpaminany izy, dia handray ny valim-pitihany mpaminany, ary izay mandray olona marina, satria olona marina izy, dia handray ny valim-pitihany olona marina. Ary na zovo no manome rano mangatsiaka, na dia eran'ny kapoaka ihany aza hosotrony anankiray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitihany. Filazantsara nosoratan'i Mattio, toko 1:10. Ary rehefa vitan'i Jesosy ny nandidiny ny mpianany 12 dia niala teo izy hampianatra sy hitory teny any an-tanànan'ny olona. Ary rehefa renjahona tao an-tranomaizina ny asa nataon'i Kristy dia naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe: ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe: mandehana ianareo ka ambarao amin'jahona izao renareo sy hitanareo izao, mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara, ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Ary noho ny lasa ireny dia vao nilaza amin'jahona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe: iza inona no nivoahanareo nakany anefitra? Volotara no zongozon'ny rivotra va? Sa iza inona no nivoahanareo? Olona mitafy soa va? Indro ny mitafy soa dia ao an-trano ny mpanjaka. Sa iza inona no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny, hoy izao aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilay voasoratra hoe: indro izao maniraka ny irako ialohanao, izay amboatra ny lalanao eo alohanao. Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe no jahona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andro ny jahona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina, ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny jahona. Ary raha mety mandray anareo dia izy no ilay Elia izay ho avy, izay manatsofina hoety miaino, aoka izy hiaino. Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eo an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: efa nitsoka sodina taminareo izahay
nefa tsy nandiha ianareo. Efa nanao feo fisaonana izahay nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga jaona tsy mihinana na nisotro ka hoy ny olona, manana demonia izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa ka hoy ny olona, indro olona fatrapitia anina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarin'ny asany. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovany ny akamaroan'ny asany lehibe izy, satria tsy nibebaka ireo ka nanao hoe, lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao, ry Kapernaomy, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fiaina tsy hita ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao tao aminao, dia ho haharitra mbaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe, mideranao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany ny sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy. Mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina-po aho, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Filazantsara nosoratan'i Matteo, toko 12. Tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata, ary nona ny mpianany ka nanoto salohim-bary dia nihinana. Fa noho nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy, indro ny mpianatrao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Ary hoy izy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida, raha anoana izy mbam'izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo aseho izay nahadiso raha haniny, na izay nanaraka azy afa-tsy mpisorona ihany. Ary tsy mbola novakianareo ao amin'ny lalàna va? Fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly manota ny sabata, nefa tsy manan-tsiny. Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Fa raha fantatrareo izay hevitry ny teny hoe famindra-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsa-drà, dia tsy mba nanameloka ny tsy manan-tsiny ianareo, fa tompony sabata ny zanak'olona. Ary noho niala teo Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga, ary indro nisy lehilahy maty tanana teo. Ary ny olona nanontany azy hoe, mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy? Ary io izy taminy, iza moa no olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka any an-kady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hapakatra azy? Ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona? Koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Dia hoy izy tamindra lehilahy, ahinjiro ny tananao, dia nahinjiny ka sitrana ho tahaka ny anankiray. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Fa Jesosy nalala izany ka dia niala teo.
ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nositraniny avokoa izy rehetra, ary nandrara azy izy tsy ianao izay hahafantarana azy, mba hahatanteraka izay nampilazaina an'izay ampaminany hoe: indro ny mpanomboko izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, apetraka ao aminy ny fanahiko, ary torony rariny amin'ny jenitilisa izy. Tsy hifanditra na hiantso mafy izy, ary tsy hisy andreny feony any an-dalana, tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy ho vonono ny lahin-jiro manetona. Ambara-pamoko ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany no hitoky ny jenitilisa. Dia nentina tany amin'i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba ny mona, dia nositraniny ka dia niteny sy nahita ilay mona. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe: moa ity va ilay zanaky Davida? Fa noho nireny fariseo izany dia hoy izy: tsy misy hamoahan'ilay iny ny demonia afa-tsy Belzebuba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe: ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Ary raha Satana no mamoaka ny Satana dia miady an-trano izy, ka ahoana no haharetan'ny fanjakany? Ary raha Belzebuba namoahako ny demonia, iza kosa no mba hamoahany zanakareo azy? Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo. Fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery handromba ny entany, raha tsy hahafatony aloha ny mahery dia vao handrombany ao an-tranony izy. Izay tsy mombay dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenan-dratsy samihafa rehetra, fa tsy ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Ary na iza no manao teny hanohitra ny zanak'olona dia ahazo famelan-keloka ihany, fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba ahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no hahafantarana ny azo. Ry taranaky ny mena rana, ataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fa hay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny ao am-po no hitenenany vava. Ny rakitra tsara no hamoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no hamoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa ampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony, fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe: mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra mpitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran-jona atelon'ny andro sy atelon'ny alina tao ankibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany no hitoeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'ny alina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy, fa nibebaka izy tamin'ny itoriany-jona teny. Nefa indro misy lehibe no jona eto. Ny mpanjakavavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny farantany
izy hiaino ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy lehibe no Solomona eto. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana tsy mahita, dia hoy izy: ody any amin'ny tranoko izay nivoahako aho. Ary noho ny tonga izy dia hitany fa foana ny trano sady voafafa ny voavoatra. Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa koa miaraka aminy izay ratsy noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra ao. Ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany, ary dia tahaka izany koa no amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy, indreo ny reniny mba amin'ny rahalainy nijanona teo alatrano nitady teny aminy. Ary nisy anankiray nanao taminy hoe: indreo ny reninao mba amin'ny rahalainao mijanona tao alatrano mitady teny aminao. Fa namaly izy ka nanao tamin'ilay nilaza taminy hoe: iza moa ny reniko ary iza ny rahalahiko? Ary naninjitra ny tanany nanondro ny mpianana izy ka nanao hoe: indreo ny reniko sy ny rahalahiko, fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 7:10. Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, dia niditra tao an-tsambo kely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina. Ary nilaza zavatra maro taminy tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe: indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha hanamafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky nitrebina ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanampaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa. Ny sasany avy 100 eny, ary ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 30 eny. Izay manatsofina, aoka izy hiaino. Ary dia nanantona ny mpianany ka nanao taminy hoe: nahoana ny fanoharana no itenenanao aminy? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: satria ianareo no navela ahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela. Fa izay manana no omena, ka anana be dia be izy. Fa izay tsy manana kosa, na izay ananany aza dia esorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy miaino na mahalala, dia nitanteraka aminy ny faminan'i Isaia izay manao hoe: andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahafantatra, ary hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fony izao olona izao, ary efa lali-dalovina ny sofiny, ary efa nankipiny ny masony, fandrao hahita ny masony, sy andre ny sofiny ka halala ny fony, dia hibebaka izy ka hahasitrana azy ao. Fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry andre izay renareo nefa tsy mba nandre. Koa amin'izany dia enoinareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manesitra izay nafafy tao am-pony. Dia izany no ilay nafafy
teny amoron-dalana. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandreny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana. Koa raha avy izay fahorinana fanenjehana noho ny teny dia malaky tafitohina izy. Ary ilaina fafy teny amin'ny tsilo dia izay mandreny teny, ary ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny ka dia tsy mamoy izy. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny ka mahalala, dia izy ny mamoa ka vokatra. Ny sasany avy 100 heny, ary ny sasany avy 80 heny, ary ny sasany avy 30 heny. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalany ka namafy voanjoparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompondra lehilahy ka nanao taminy hoe: tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Koa avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy: fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: ko tianao va ny andehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: tsia, fandrao, raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany hiara-maniry izy roa ambara-piavian'ny fararano. Ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpinjinja hoe: angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboariny mba ho dorana, fa ny vary dia taomy ho any an-tsompotro. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tany atsahany. Fa kely noho ny voa rehetra izy, kanefa rehefa maniry dia lehibe noho ny anana ka tonga azo. Dia avy ny voromanidina ka mitoetra ao amin'ny ratsany. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana, mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Fanoharana no nilazan'i Jesosy izany zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy ny tamin'ny fanoharana, mba hatanteraka izay nampilazaina amin'ny mpaminany hoe: iloha-bava ilaza fanoharana ao, anambara zavatra izay nafenina hatrizay nanorenana izao tontolo izao ao. Ary rehefa napody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy, ary ny mpianany nakao aminy ka nanao hoe: lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe: ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary tsy andoroana azy amin'ny afo, dia toy izany no atao amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia nangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatanfitohina rehetra mba amin'izay manao heloka, dia hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Any no hisy ny fitomanina sy ny fikitrohanify. Ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy izay manatsofina aoka izy iaina. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena nafenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafeniny, ary noho ny hafaliany
dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany sa izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay nikatsaka vatotsoa, ary rehefa nahita vatotsoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notarihiny ho eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony ao an-karina fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia atsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy. Eny, dia hoy izy taminy, ho amin'izany ary ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompo-trano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharana ireo dia niala teo izy, ary noho ny tonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe, avy taiza re no nahazoan'ilay ity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy ilay ity va ilay zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran'ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va ny rahalahiny? Ary ny anabaviny motsy etỳ amintsika avokoa va izy? Koa avy taiza no nahazoan'ilay ity izany zavatra rehetra izany? Ary tafitohina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 4:10. Tamin'izany andro izany Herôda mpanapaka nandre nilazan'i Jesosy, ka hoy izy tamin'ny mpanompony, Jaona mpanao batisa izay, efa nitsangana tamin'ny maty izy, koa izany no ananany hery hanao izany asa lehibe izany. Fa Herôda efa nisambotra ny Jaona dia namatotra azy ka nanao azy tao an-tranomaizina noho ny tamin'ny Herodiasy vadin'ny Filipo rahalahiny. Fa Jaona efa nilaza taminy hoe diso ianao raha manambady azy. Ary Herôda naniry hamono azy, saingy natahotra ny vahoaka izy satria nataon'ireo ho mpaminany Jaona. Fa noho ny tonga ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i Herôda dia nandiha teo anatrehany ny zanaka vavin'i Herodiasy ka nahafalany Herôda. Ary noho izany dia nianiana izy fa hanome azy izay angatahany na inona na inona. Ary rehefa nomendreny ny saina razazavavy dia nanao hoe, omeo ahy eto an-dovia ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Dia nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay niara-nipetraka ny hihinana teo aminy dia nandidy ihany izy mba homena izany. Ary dia naniraka hanapaka ny lohan'ny Jaona tao an-tranomaizina izy, dia nentina andovia ny lohany ka nomena ilay zazavavy, ary izy nitondra azy ho ao amin-dreniny. Ary avy ny mpianany dia naka ny faty ka nandevina azy, ary dia lasa izy ka nilaza tamin'i Jesosy. Ary noho nandre izany Jesosy dia niondrana tsambokely niala teo andeha hitokana any an-tany foana. Ary raha nandre izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha tanety nanaraka azy. Ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka, ary onena izy ka nahasitrana ny marariny. Ary noho ny hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka nanao hoe, tany foana ity ary efa hariva ny andro izao, raha vao ny vahoaka mba hakanesany any amin'ny vohitra
hividy hanina ho azy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy tokony handeha izy omenareo hanina izy. Fa hoy ny mpianany taminy, tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy hazan-drano 2, ary io izy, eto anty amiko izany. Dia nasainy nipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka, ary noraisiny ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2, dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Ary no nefa novakiny ny mofo, dia natolony ny mpianany, ary ny mpianany kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka devoky, ary nangoniny ny sombitsombiny sisa tsy lany, ka dia nahafeno arina 12. Ary izay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy, afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra hiondrana atsambo kely Jesosy, ka hita eo alohany hoeny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa noravana ny vahoaka dia niakatra tao an-tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka, ary no niariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Ary efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay, dia natopatopany ny alin-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faha-efatra amin'ny alina dia nankeny am-pianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra, dia raiky tahotra ka nanao hoe, matotoa io. Dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe, matoki, fa izao ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe, Tompoko, raha ianao ihany dia asevy manantona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary io izy manatona, dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatona ny Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao niletika izy dia niantso hoe, Tompo, vonjeo eo aho. Ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy, dia nandray azy ka nanao taminy hoe, ry kely finoana, nahoana no nihanahana ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambo kely dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe, Zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary no nitafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary no nahafantatra azy ny tompo tany teo, dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy, ka nitondra ny marary rehetra eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hamela azy anendry na teny somotra aviavin-dambany ihany aza, koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa. Filazantsara nosoratan'i Matteo, toko 5:12. Dia nakeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe, nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana, fa tsy mba manasa tanana izy raha hihinan-kanina. Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa nanao hoe, manajany rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Fa hoy kosa ianareo, nazovo no ilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe, efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony ahazonao soa avy amiko, dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Biby tsara velatsia, marina namina ny Isaia anareo hoe, ity firenena ity manaja ahy amin'ny olony, fa ny fony kosa lavitray. Koa foana ny vavahin'ireo amiko, raha mampianatra ny didin'ny olombelona ho fampianarana izy.
Ary niantso ny vahoaka akeo aminy izy ka nanao taminy hoe: miaino ka mahafantara, tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany no mahaloto ny olona. Dia nakeo aminy no mpianatra ka nanao taminy hoe: fantatrao va fa tafitohina ny fariseo raha nahandre izany teny izany? Ary izy namaly ka nanao hoe: ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia hongotana. Avelao izy, mpitarika jamba izy, ary raha jamba no mitarika ny jamba dia samy ho latsaka ny ankady izy roa. Ary Petera namaly ka nanao taminy hoe: lazao aminay ny hevitra izany fanoharana izany. Ary io Jesosy, ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia makao akibo ka avoaka ao amin'ny fivoahana, fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahaloto ny olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny hampangalainga, ny fitenenan-dratsy, izany no mahaloto ny olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba mahaloto ny olona. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe: mamindrafo amiko Tompoko, zanak' Davida, ny zanak' vavy ampahorian'ny demônia loatra. Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: roahy izy fa miantso mafy atao arintsika. Fa izy namaly ka nanao hoe: tsy niray ianao afa-tsy no amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Fa nanantona ihany ravehivavy dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Tompoko, vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe: tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manimpy azy ho any amboa-kely. Fa ho ravehivavy, marina izany Tompoko, fa na dia ny amboa-kely aza mba mihinana izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: ravehivavy, lehibe ny finonao, tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Ary raha niala teo Jesosy dia nakany amoron-dranomasin'i Galilea izy, ary niakatra nakeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemena ary ny maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaiky ny tongotry Jesosy dia nahasitrana azy izy. Ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny kilemena sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra, dia nankalaza an'Andriamanitra ny Israely izy. Ary Jesosy niantso ny mpianany ankeo aminy ka nanao hoe: mahonena ahy ny vahoaka, fa efa nitoetra telona taty amiko izy izao ka tsy manan-koanina, ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana, fa andrao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy: aiza no ahitanay mofo aty anefitra ampy ahavoky izao vahoaka betsaka izao? Ary io Jesosy taminy: misy mofo firy any aminareo? Ary io izy: 7 sy hazan-drano madinika vitsy foana. Ary izy nandidy ny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany, dia nandray ny mofo 7 mba amin'ny hazan-drano izy. Ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho amin'ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky. Ary nangonona ny sombotsombony sisa-tsilany ka dia nahafeno sobiky 7. Ary izay nihinana dia 4,000 lahy, afa-tsy ny zaza amim-behivavy. Ary no nefa nampody ny vahoaka izy dia niondrana tsambokely ka nakany amin'ny sisintany ny Magadana.
Filazantsara amin'ny Mattio, toko 9. Ary ny fariseo sy ny sadoseo nakeo aminy dia naka fanahy azy ka nangataka azy haneho famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, noho ny hariva dia hoy ianareo, ho tsara ny andro fa mena ny lanitra. Ary noho ny maraina dia hoy ianareo, ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarehin'ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mitsangatsanga dia fatra mpitady famantarana, nefa tsy misy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa. Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino nitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy, miheveraka mitandrema ianareo, fandrao ho azony masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Dia niara-ny saina izy ka nanao hoe, ny tsy nitondra antsika mofo angaha izany. Ary Jesosy nalala izany dia nanao hoe, nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo? Ary tsy tsaronareo va ny mofo 5 ho amin'ny 5,000 ka 4 arina moa no nangononareo? Na ny mofo 7 ho an'ny 4,000 ka 4 sobiky moa no nangononareo? Ahoana ny tsy afantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandremo, fandrao ho azony masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy, fandrao ho azony masirasira fanaovana mofo, fa handrao ho azony fampianaran'ny fariseo sy ny sadoseo. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jahona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary io Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneho anao izany, fa ny iraiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao tokoa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra. Ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Ary tamin'izany dia nandrara ny mpianatra izy mba tsy hilaza amin'ny olona akory fa izy no Kristy. Hatramin'izany no vao natorony Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy akany a Jerosalema izy ka ampijaliany loha olona sy ny loham-pisorona ary ny mpanoran-dalàna, dia ho vonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanohina azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe, sanatria aminao izany Tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe, makanesa ty voako ry Satana, fa tamin'ny fitohinana amiko ianao, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany-tenany, tsy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia havery azy, ary na iza no havery ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany. Fa inona moa no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto
izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitana ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 7:10. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary jahona rahalainy ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Elia niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, koa raha sitraka aoka ao hanao ilay 3 eto, ny iray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elia. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo. Ary inzao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako, izy noenoy. Ary noho nandre izany ny mpianatra dia lavo ny ankohaka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe, mitsangana fa aza matahotra. Ary noho ny andrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe, aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandra-pitsangany zanak'olona amin'ny maty. Ary ny mpianany nanontany azy ka nanao hoe, nahoana ary no ilazan'ny mpanorandalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha? Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, Elia dia avy ihany ka hampody ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga sahady Elia, nefa ny olona tsy nahafantatra azy, fa nanao izay sitraky ny fony taminy. Dia tahaka izany koa no ampiaretany ny zanak'olona. Dia fantatry ny mpianany fa jahona mpanao batisa no nolazainy taminy. Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanantona an Jesosy dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, mamindra fo amin'ny zanak'ilay, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa. Fa matetika izy no mienjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra aho fa tsy nahena hasitrana azy izy. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo. Ento aty amiko izy. Ary niteny mafy azy Jesosy dia nivoaka taminy ny demonia ka sitrina ilay zazalay tamin'izay ora izay. Dia nakao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe, nahoana izahay tsy nahavoaka azy? Ary io Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany, fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinapy iray azy ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe, mifindra ery, dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Ary raha nitoetra tany Galilea izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, ny zanak'olona efa atolotra ho eo an-tanan'ny olona ka ho vonony, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy. Ary dia nalahelo indrindra ireo. Ary noho ny tonga tao Kapernaoma izy dia nankeo amin'ny Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao taminy hoe, moa ny mpampianatra nareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera, mandoa ihany izy. Ary raha vao tafiditra tao an-trano Petera dia nosakanan Jesosy teny izy ka nataony hoe, ahoana no hevitrao ry Simona? Avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka etỳ an-tany fady teranana sy vola etra? Avy amin'ny zanany va? Sa avy amin'ny olon-kafa? Ary noho ny hoy Petera taminy, avy amin'ny olon-kafa, dia hoy kosa Jesosy, dia afaka ary ny zanaka
nefa andrao isika manafitohina azy dia mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa ary raiso izay hazan-drano azy voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany dia ahita vola sekely eo ianao, dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao. Filazantsarany Matthieu toko 7:20. Tamin'izany ora izany dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy niantso zazakely anankiray akeo aminy, dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa na zovo no hanetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary na zovo no handray zazakely anankiray aza tahaka itony noho ny anarako dia mandray ahy. Fa na zovo no hanafitohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha anantonana vato lehibe fikosoam-bary ny voziny ka hanletika ny amin'ny ranomasina lalina izy. Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitohinana. Koa raha ny tananao na ny tongotrao no manafitohinanao, tapao izy ka ary io ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringy any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa nefa arinany amin'ny afo maharitra mandrakizay. Ary raha ny masinao no manafitohana anao, esory ala izy ka ary io ho afaka aminao, fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa nefa arina any amin'ny elo mirehitra afo. Mitandrema fandrao manao tsinitsinina na dia ny iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo, ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny raiko izay any an-danitra. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry 100 ka maniny anankiray, moa tsy hamelany 750 eny an-tendrombohitra va izy ka andeha hitady ilaina any? Ary raha tahiny hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny 750 izay tsy nany. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia mankanesa ny aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia asehoy azy ny fahatsoany. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalahinao, fa raha tsy miaino anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny ny vavolombelona 2 na 3. Ary raha tsy mety miaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana, ary raha tsy mety miaino amin'ny fiangonana koa izy dia aoka ataonao tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaika ety ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Dia nanantona Petera ka nanao taminy hoe: Tompoko, impiry moa no anotany rahalahiko amiko ka avelako izy? Hatramin'ny 7 va? Fa hoy Jesosy taminy: tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny 7, fa hatramin'ny 7 amby 70. Koa amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany.
Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba amin'ny fananany rehetra andohavana ny trosa. Dia niankohaka teo anatrehany ilay mpanomboka nanao hoe, tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia honena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa dia narisy zato taminy. Dia nosamboriny izy ka notrahony sady nataony hoe, aloavy izay trosako aminao. Fa niankohaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany ny trosa. Ary no nitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony raha lehilahy ka noteneniny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tesitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no ataony raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahy inareo amin'ny fonareo avy ianareo. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 7:10. Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany dia niala tany Galilea izy ka nihazo ny lalana teny andafin'ny Jordana dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy dia nahasitrana azy teo izy. Ary nisy fariseo nanantona azy dia naka fanahy azy hoe, mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangany azy na inona. Ary izy namalika nanao hoe, tsy mbola novakianareo va ny teny? Fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy. Ka dia nanao hoe, ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiresin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'olona. Hoy ireo taminy, nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy? Ary io Jesosy taminy, ny hamafy ny fonareo no namelan'i Mosesy anareo hisoabady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Dia hoy ny mpianatra taminy, raha izany ny toetran'ny lehilahy amin'ny vadiny dia aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy, tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany, fa izay nomena ihany. Fa misy honoka izay teraka honoka hatrany an-kibon-dreniny, ary misy honoka izay nataony ny olona honoka, ary misy honoka izay nanao ny tena ny honoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka handray izany izay mahay mandray. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany ny tanany sy hivavahany io azy, fa ny mpianatra ny teny mafy ireny. Nefa Jesosy kosa nanao hoe, avelao ny zaza ary aza rarana tsy hanantonay, fa hanto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary noho ny nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo. Ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe, mpampianatra, inona ny tsara ataoko ahazoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy,
nahoana ao no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara, fa raha te hiditra ny amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Ora lehilahy taminy. Inona avy moa? Dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajana ianao sy ny reninao ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovy taminy, izany rehetra izany efa voatandroko avokoa, fa inona no tsy mbola mahatanteraka ahy? Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amidio ny fanananao ka homeo ny malahelo, dia anana rakitra ny an-danitra ianao, ary avia anarakay. Fa noho nandray izany teny izany ilay zatovy, dia niala tamina alahelo izy, satria nanana fananana be. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko aminareo marina tokoa, fa sarotra ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary io izao aminareo indray, ho moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary noho nandray izany ny mpianatra, dia talanjona indrindra ka nanao hoe iza indray no azo vonjena? Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany, fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianana ny voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanarakay dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'Israely 12. Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no voalohany. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 20. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy tompo-trano izay nivoaka maraina koa anakarama-piasa ho any an-tanimbolony. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny piasa fa hodena isan'andro ny karamany, dia nasainina kany amin'ny tanimboalobony ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora 7 izy, dia nahita ny sasany nitoetra foana tany an-tsena, ka hoy izy taminy, mandehana koa ianareo ankany amin'ny tanimboaloboka, fa izay ankeviny marina dia homeko anareo. Ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora 9 sy 7 indray izy ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony ho amin'ny ora 11 dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo, dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritry ny andro? Hoy izy taminy, satria tsy nisy olana nanakaramanay. Dia hoy lehilahy taminy, mandehana koa ianareo makany amin'ny tanimboaloboka. Ary rehefa hariva ny andro, dia hoy ny tompon'ny tanimboaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany, antsoa ny mpiasa ka aloavy ny karamany, atombohy amin'ireo taoriana ka vao hatramin'ireo voalohany. Ary rehefa tonga ireo nokaramaina tamin'ny ora 12, dia nahazo denari misesy avy izy. Fa rehefa tonga ireo voalohany, dia nanantena azo mihoatra izy, kanjo samy denari misesy avy ihany no azony. Ary rehefa nahazo izany izy dia nimononmonina tamin'ny tompo-trano ka nanao hoe ireo olona faran'ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny ainandro. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray tamin'ireny hoe ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho, tsy efa denari va no nifanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana, fa ilay farany dia tiako homena toraka ny anao koa.
tsy mahazo manao izay tiako amin'ny ay va aho? Ratsy va ny masonao satria tsara aho? Dia toy izany ny farany io voalohany ary ny voalohany io farany. Ary Jesosy noho ny niakatra ho any Jerosalema dia naka mangingina ny mpianatra 12 lahy ka niteny taminy teny an-dalana hoe indro miakatra ho any Jerosalema isika ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo loham-pisorona sy ny mpanorandalàna dia hoelohany ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa mba ataony ho fiomehezana sy ho kapohany sy ho hombohany amin'ny hazo fijaliana ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy. Ary tamin'izany dia nanatona an Jesosy ny reniny zanaky Zebedio mba mizana an'ilay dia niankohaka ka nangataka zavatra taminy ary io izy taminy. Inona no irinao? Dia ora vehivavy taminy. Mandindiba hipetrahan'ireto zanaky roa lahy ireto, ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalaka nanao hoe tsy fantatrareo izay angatahinareo. Ainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Hoy izy roa lahy taminy. Ainay ihany. Hoy kosa izy taminy. Hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ihay ny hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Ary noho nandre izany izy 10 lahy dia tezitra noho nataon'izy mirahalahy. Fa Jesosy niantso azy ankeo aminy ka nanao hoe fantatrareo fa ny andrinan'ny jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibe ny manapaka azy fatratra, fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Ary raha niala tao Jeriko izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an Jesosy ary indreo nisy jamba 2 lahy nipetraka teo amoron-dalana ary noho nireny fa Jesosy no mandalo dia niantso izy ka nanao hoe manindrafo aminay ry tompo zanaky Davido. Ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe mamindrafo aminay ry tompo zanaky Davido. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe inona no tianareo ataoko aminareo? Hoy izy taminy, tompoko, ny mba hampahiratana ny masonay. Ary Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masony ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an Jesosy. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 120. Ary raha nanakaiky an Jerosalema izy ka tonga tao Betfaga any an-tendrombohitra Oliva dia naniraka mpianatra 2 lahy Jesosy ka nanao taminy hoe mankanesa amin'ny 2 vohatra tandrifinareo iroa ary miaraka amin'izay dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo, fa ao izy dia ento antsy amiko. Ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy rarahana lan'ny tompo azy ary dia velany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba ahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe lazao amin'ny ziona zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao arak'izay nandidiny Jesosy azy, dia netiny ny boriky sy ny zanany ary nataony teo amboniny ny lambany ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana ary ny sasany nanapaka rantsakazo dia nahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah,
hosana any amin'ny avo indrindra. Ary no ny efa tafiditra tany Jerosalema izy dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Ary Jesosy niditra teo ankianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy teo ankianjan'ny tempoly ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Dia hoy izy taminy, efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy io zohy fieren'ny jiolahy. Ary nisy jamba sy mandringa nanantona azy teo ankianjan'ny tempoly dia nahasitrana azy izy. Fa no nitany loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna ny zavatra mahagaga izay nataony sy ny ankizy madinika miantso eo ankianjan'ny tempoly ka manao hoe hosana ho an'ny zanaky Davida, dia tesitra izy ka nanao taminy hoe renao va izay lazain'ireo? Dia hoy Jesosy taminy, eny, tsy mbola novakianareo va ny teny manao hoe avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. Dia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna akany Betania. Ary dia nitoetra tao mandritra ny alina izy. Ary noho niverina maraina akany an-tanàna izy dia noana, ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy. Dia nakeo aminy, kanjo, tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary no nitany mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe nahoana reny dia nahamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mihanahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjerany an-dranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana tao amin'ny finoana dia ho azonareo. Ary rehefa tafiditra teo ankianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra dia nanantona azy ny loham-pisorona sy ny loholona ka nanao hoe fahefana manao ahoana no hanaovanao izao? Ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izao kosa ny tany anareo zavatra iray loha, ary raha ho valianareo izany, izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana hanaovako izany. Ny batisan'i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va? Sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ho valiany hoe isika, ka nahoana tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana hanaovako izany. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka 2 lahy, dia nakeo amin'ny lahy matoa izy ka nanao hoe anaka, andeha miasa any amin'ny tanim-boaloboka nio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho. Nefa no ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe andeha aho tompoko. Kanjo, tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy, ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo.
fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Mihaino fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompontrano nanao tanim-boaloboka dia namefy azy manodidina dia niady fa mihazana teo anatiny. Dia nanao tilikambo ary dia nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mby akaiky ny tao-pahavokarana dia naniraka ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray no kapohany ary ny anankiray no vonoiny ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy. Maro noho ny teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany hankany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity ny mpandova, andeha ho vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka dia namono azy. Koa raha tonga ny tompon'ny tanim-boaloboka, ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, ataony loza tokoa ny andringanan'izany olon-doza izany. Ary ny tanim-boaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoanany avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mba novakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nolavon'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro? Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo imasontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovo ny anjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa reny loham-pisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no nolazainy amin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 2:20. Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany. Ary izy naniraka ny mpanompo ny antso izay efa nasainy mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavono ny ombiko sy ny nahafoko ka efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra. Koa mankanesa aty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahahoany akory izany fa samy lasa nandeha izy. Ny anankiray ho any amin'ny sahany ary ny anankiray ho any amin'ny variny. Ary ny sisa nisambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina no tsy mendrika. Koa mankanesa ianareo any amin'ny sampanan-dalana ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry Sakaiza, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia asiana izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony aman-tanany dia arioany amin'ny maizina ny ivelany izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroan'ify, fa maro no atsoina
nefa vitsy no fidiany. Ary tamin'izay dia lasa ny fariseo ka niara-ny saina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Dia naniraka ny mpianany mba ny Herodiana ankeo aminy izy ka nanao hoe: mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra ary tsy manay olona satria tsy mba mizatavan'olona. Koa lazao aminay ary izay hevitrao. Moa mety va ny mandoha vola etra ho an'i Kaisara sa tsia? Fa Jesosy nahalala ny faharatsiany dia nanao hoe: nahoana ny makafanahy ahy ianareo ry mpiatsara velatsia? Aseho ihany ny farantsakely fandoha amin'ny etra. Dia nitondra ny denaria izy. Ary io Jesosy taminy: aniza ity sary sy soratra ity? Dia hoy izy taminy: an'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: aloavo an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Ary noho nahare izy dia gaga ary dia nandao azy ka lasa nandeha. Tamin'izany andro izany dia nakeo amin'i Jesosy ny Sadoseo sasany izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, ka nanontany azy hoe: mpampianatro, Mosesy nilaza hoe raha misy maty momba, aoka ny rahalahiny hapakatra ny vadiny ka hiteraka hamely mason'ny rahalahiny. Koa nisy fito mirahalahy tetỳ aminay, ary ny zokony napakabady dia maty. Ary satria tsy nananjanaka izy dia navelany ho amin'ny rahalahiny ny vadiny. Ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito. Koa faran'izy rehetra dia maty koa vehivavy. Ary amin'ny fitsanganan'ny maty ho vadin'izy amin'izy fito mirahalahy moa vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe: mahadiso hevitrinareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Fa amin'ny fitsanganan'ny maty dia tsy mba hisy hampakambady na avoaka-pakarina fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Fa ny amin'ny fitsanganan'ny maty moa tsy mbola novakianareo va ny teniny nataon'Andriamanitra taminareo manao hoe: izao no Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Andriamanitra tsy hany maty fa hany velona. Ary ny vahoaka raha nandre dia talanjona tamin'ny fampianarany. Fa ny fariseo noho nandre fa nampahasiana ny Sadoseo izy dia niangona. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe: mpampianatro, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe: ahoana no hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanakiza moa izy? Hoy izy taminy: zanaky Davida. Hoy Jesosy taminy: koa nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo, ka manao hoe: Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao. Koa raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray akory azy. Ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy saina nanontany azy intsony. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 7:20. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no hipetrahan'ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy
ka tandremo, fa aza mba manao araky ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mamey entana sady mavesatra no sarotra entina izy, ka manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanana anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vaventy ny somotra viaviny. Ary tiany fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy, sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny oarabain'ny olona eny an-tsena, ary ny ataon'ny olona hoe rabi. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe rabi, fa iray ihany ny ho mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalay avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany ny rainareo, dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo, dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo. Fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Fa lozanareo mpanorandalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa mandeha mitety ny ranomasina sy ny tany maina ianareo, mba azahoanareo na dia iray ihany aza ho proselita. Ary rehefa azonareo izy, dia ataonareo zanaky ny elo mihoatra indroa no ianareo aza. Lozanareo mpitarika jamba izay manao hoe raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia haningo tena izy. Ry adala sy jamba, iza ny lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa raha misy mianina amin'ny alitara dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia haningo tena izy. Ry jamba, iza ny lehibe, ny fanatitra sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianina amin'ny alitara dia mianina aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina aminy mba amin'izay mitoetra ao anatiny. Ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa mandony fahafolo ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrapo ary ny finoana. Ireto tokony nataonareo nefa tsy tokony avelanareo irerona. Ry mpitarika jamba, tantavaninareo ny moka nefa telinareo ny rameva. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa diovinareo ny vohony kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno romba ka tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diova aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny vohony. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsia sy tsy fankatoavan-dalàna. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia, fa manao ny fahasampaminany ianareo sady manisy haingo noho ny rarivatom-pasan'ny olona marina, ka hoy ianareo, raha niara-belona tamin'ny razanay izahay dia tsy mba nikambana taminy handatsa-drano mpaminany, ka dia miapanga tena ianareo
fa zanak'izay namono ny mpaminany. Ary ianareo koa dia mamenoa ny famarany razanareo. Ry bibilava taranaky ny mena rano, ataonareo ahoana no fandositra ny fanameloana ho any amin'ny elo? Ary noho izany, indro izao maniraka mpaminany sy olon-kendry ary mpanora-dalàna ho ety aminareo. Koa ny sasany ho vonoanareo sy ho omboanareo amin'ny hazo fijaliana, ary ny sasany ho kapohinareo amin'ny sinagoganareo sy enjehinareo mitety vohitra, mba hanody anareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany, hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanaky Barakia, izay novonoanareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny alitara. Lazaiko aminareo marina tokoa hanody ity taranaka ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema ary Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay iraina ao aminao. Impiry aho no tahanangona ny zanakao, tahaka ny fanombany akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela ho lao anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy ahita ahy tokoa ianareo mandra-pilazanareo hoe isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Filazantsara nosoratan'i Matteo 4:20. Ary noho niala teo ankianjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha, ary ny mpianany nanantona azy hampizaha azy ny rafitry ny tempoly. Fa izy namaly ka nanao taminy hoe, tsy hitanareo va ireo zavatra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy havela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy, dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe, lazao aminay izay andro hatongavana izany, ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperana izao tontolo izao. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, mitandrema fandrao izy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako hanao hoe izao ny Kristy, ka maro no voafitany. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana hamely firenena, ary izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary izy mosary tsy horohoro-tany amin'ny tany samihafa, fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro, ary hifampiapanga sy hifankahala izy. Ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro, ary noho ny habean'ny fakantoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao tonga ny farany. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky, dia aoka izay olona any Jodia andositra ho any an-tendrombohitra, ary izay any an-tampitrano aoka tsy hidina hakany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina hakany lambany. Ary lozany bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo, fa mivavay ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosoranareo. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao, ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa noafoezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo ho vonjena, fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe
indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneho famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo raha teo izany ary amin'izany raha misy manao taminareo hoe indro any anefitra izy aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy aza mino fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona fa izay toerany faty dia any miangonan'ny voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizinina ary ny volana tsy ahazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ho ozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona amin'ny viambikery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahonlanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa ny amin'izany andro sy ny ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjerin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Fa tahaka ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safitrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady tsy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara ary tsy fantany mandra-piavy ny safitrano izay nandringana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany isy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela, ary isy roa vavy manodidina amin'ny fikosoam-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Ary amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo, nefa aoka ho fantatrareo izao. Raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy ihany amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany, raha avy ny tompony ka hita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakampo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko ka dia mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka homeny anjara amin'ny mpiatsara velatsia, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitrohan'ify. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 5:20. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny 10 izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsenan'ny mpampakatra, ary ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany
nefa tsy nitondra solika fitaiza, ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamaton'alina dia nisy antso hoe indriny mpapakatra mivoa mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virijiny rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe sao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpapakatra, ary izay efa niomany dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virijiny teo ka nanao hoe tompoko tompoko, voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any an-tany hafa ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray 1, samy miaraka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany, ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny 2 dia nahazo 2 ho tombony. Fa ilay nandray ny 1 kosa dia lasa niady ny tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary noho nanatona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko, talenta 5 natolotra ao ahy, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary noho nanantona koa ilay nandray ny talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 no natolotra ao ahy, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho nanantona kosa ilay nandray ny talenta 1 dia nilaza hoe tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nana afanao. Dia natahotra aho ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany, indri lasanao ny anao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako. Koa tokony ho nampanana ny volako tamin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga ao dia ho nandray ny ahy mba mijanany. Koa aleo aminy ny talenta dia homeo ilay manana talenta 10, fa izay rehetra manana dia homena ka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ario ho any amin'ny maizina any ivelana ny mpanompo tsy mahasoa, any no isin'ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahiny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana amin'ny voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy,
fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avia ianareo izay notahiny raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo, hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Fanoana aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroinareo, ny vahiny aho dia nampiantso trano inareo, tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboinareo, tao an-trano maizina aho dia novanginareo. Ary dia hamaly azy ny marina ka hanao hoe tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiantranonay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao, na tao an-trano maizina ka novanginay. Dia hamaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ary dia ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fanoana aho fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho fa tsy mba nampisotroinareo, ny vahiny aho fa tsy mba nampiatranoinareo, tsy nanan-kitafy aho fa tsy mba notafianareo, narary sy tao an-trano maizina aho fa tsy mba novanginareo. Ary dia hamaly kosa ireo hoe tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nangetaheta, na ny vahiny, na tsy nanan-kitafy, na narary, na tao an-trano maizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa hamaly azy izy ka hanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 9:20. Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny rehetra izany, dia nilaza tamin'ny mpianany hoe izy fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska, koa ny zanak'olona dia atolotra ho omboana amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona tao amin'ny kianjan'ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra izy hisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy, kanefa hoy izy tsy amin'ny andro firaviravona fa andrao izy tabataba amin'ny olona. Ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona boka, dia nanantona azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra, ka nahidiny tamin'ny lohany izany raha nipetraka nihinana izy. Fa noho nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe inona no anton'izao fandaniam-poana izao, fa azo namidy ho lafo be iny ka omenany malahelo. Ary fantatry Jesosy izay nataon'ireo, ka hoy izy taminy, nahoana ianareo no mampalahelo andra vehivavy, fa asa soa no nataony tamiko, fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, fa izao tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Fa izy no nampidina izany menaka manitra izany tamin'ny tenako, dia ny amboatra ay alevina no nanaovana izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity, dia ho lazaina koa izay nataondra vehivavy mba ho fahatsiarovana azy. Ary ny anankiray tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny loham-pisorona ka nanao hoe omenareo ohatrinona aho hanolorako azy aminareo.
ary izy nandanja sekely volafotsy 3 omena azy, ary hatramin'izay no nitedavana izay andro ahazony mamadika azy. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe, aiza ny tianao amboarinay hihinananao ny Paska? Ary io izy mankanesa any an-tanàna ho any amin'ndra lehilahy, ka lazao aminy hoe, hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoanako, ko ato aminao aho sy ny mpianatra no hitandrina ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny Paska. Ary noho ny hariva ny andro dia nipetraka nihinana izy mba amin'ny mpianatra 12 lahy. Ary raha mbola nihinana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo amadikay. Dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe, moa izao va zany tompoko? Ary izy namalika nanao hoe, izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no amadikay. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay nanoratana azy, nefa lozan'izay olona ahazahoana ny zanak'olona ny atolotra. Tsara ho amin'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary Jodasy izay namadika azy dia namalika nanao hoe, izao va izany raby io? Dia hoy izy taminy, voalazanao. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolony ny mpianatra. Ary io izy, raiso, ano, ity no tenako. Ary nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe, sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-piavy ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany raiko. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy, ianareo rehetra dia ho tafitohina noho ny amiko anio alina, fa voasoratra hoe, amely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry andrasana. Fa rehefa hatsangana aho dia hialohanareo ho any Galilia. Fa Petera namalika nanao taminy hoe, na dia ho tafitohina noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafitohina mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina, raha tsy mbola misy akoho maneno dia andahay intelo ianao. Hoy Petera taminy, na dia hiara-maty aminao azy aho, tsy mba handao anao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain'ny mpianatra rehetra. Ary Jesosy mba ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetra eto aloha ianareo raha mbola makeroa hivavaka aho. Ary nitondra an'i Petera mba amin'izy 2 lahy zanak' Zebedio izy dia nalahelo am-posy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fa diranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty, mitoera eto ka miara-tory amiko. Ary noho ny nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka hoe, raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny ho atao fa ny anao. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory dia hoy izy tamin'i Petera, hay, tsy mahazaka ny miara-tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo, miareta tory sy mivavaka ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanay. Mety ihany ny fanay fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia nandefa androany izy ka nivavaka hoe, raiko,
raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary noho ny tonga izy dia nahita azy matory indray fa efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fanoteliny ka nanao izany teny izany ihany. Dia nakeo am-pianatra izy ka nanao taminy hoe matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana andeha isika fa indro efa akaiky ilay mamadikay. Ary raha mbola niteny Jesosy, indro avy Jodasy izay isany 12 mba amin'ny vahoaka betsaka niaraka taminy nitondra sabatra sy langilangy, ny rahan'ny loham-pisorona sy ny loha-olona. Ary ilay namadika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe izay oroako no izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanantona an' Jesosy izy ka nanao hoe finaritra Raby, dia nanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy, ry sakaiza, ataovy izay nalehanao eto. Dia nanantona ny olona ka nisambotra an' Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomban' Jesosy naninjitra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy taminy, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, fa izay rehetra mandray ny sabatra no vonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'ny iraika aho dia aniraka anjely tsy omby 12 legiona hoety amiko izy ankehitriny. Raha izany dia atao ahoana no hahatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany? Ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy sambotra ahy toy ny sambotra jiolahy va ianareo? Isan'andro dia nipetraka nampianatra teo ankianjan'ny tempoly aho nefa tsy nisambotra ahy ianareo. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay voasoratry ny mpaminany. Ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ary izay efa nisambotra an' Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaifa, mpisorona be izay nivorian'ny mpanorandalàna sy ny loha-olona. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitreny hatrany amin'ny kianjan'ny tranon'ny mpisorona be. Ary niditra izy dia niara-nipetraka tao amin'ny mpiandry raharaha mba hahita izay hafarany. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny sinedraona rehetra nitady lalana hoentiny hampanga lainga an'i Jesosy mba hamonoany azy, fa tsy nahita izy na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny fahany dia nisy 2 lahy tonga teo izay nanao hoe le tia nanao hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny atelona. Dia nitsangana mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe tsy mety mamaly akory va ianao? Inona no hiampangany reto anao? Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, ampianianako amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay raha ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, voalazanao. Ary koa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny hery tsy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafiany ka nanao hoe efa niteny ratsy izy, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan-dratsy izao, ahoana ny hevitrareo? Ary ireo namaly ka nanao hoe mendrika ho elohana ho faty izy. Dia nororany ny tavany ka nasiany totondry izy. Ary ny sasany namely tamaina azy ka nanao hoe mamina ny aminay ry Kristy, iza ny namely anao?
Ary Petera nipetraka teo ivelany teo ankanja dia nanantona azy ny ankizivavy anankiray ka nanao hoe: ianao koa no mban Jesosy ilay Galiliana? Fa izy nandà teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe: tsy azoko izay lazainao. Ary noho niala ho eo am-bavahady izy dia nahita azy ny ankizivavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe: ity koa no mban Jesosy avy any Nazareta. Ary nandà indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe: tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary noho ny afaka kelikely dia nanantona izay nijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe: marina tokoa fa namana ireny ianao, fa ny fiteninao miampanganao. Dia vao niozona sy nianiana izy ka nanao hoe: tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneno. Ary Petera nahatsiaro ny tenin'i Jesosy izay nolazainy hoe: raha tsy mbola misy akomaneno dia anda intelo ianao. Ary rehefa nivoaka teny ivelany izy dia nitomany fatratra. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 7:20. Ary noho ny maraina ny andro, ny loham-pisorona rehetra sy ny loha olona dia niara-ny hevitra hiampangan Jesosy mba hamonoany azy. Ary rehefa nafatony izy dia nentiny ka natolony amin'ny Pilato gobernora. Ary Jodasy ilay namadika azy, raha nahita fa noelohina Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 30 tamin'ny loham-pisorona sy ny loha olona ka nanao hoe: nanota aho satria namadika raha marina. Fa hoy ireo: ahoana izany, fa asanao. Ary noho ny natsipony teo amin'ny tepolo ny vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nananto tena ka dia maty. Ary ny loham-pisorona nandray ny vola ka nanao hoe: tsy mety raha latsaka ao amin'ny rakitry ny tepolo io, fa vidin-drà. Ary noho niara-ny hevitra izy dia namidiny ny saham-panefy vilany ny vola ho fandembenam-bahiny. Koa izany no anaovana ny anaran'izany saha izany mandrak'androany hoe sahan-drà. Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe: dia nalainy ny sekely volafotsy 30 vidin'ilay nitombanana, dia ilay notombanany zanak'Israely, ka nomeny amidy ny sahan'ny mpanefy vilany izany araka izay efa nandidiany Jehovah ahy. Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny gobernora. Ary ny gobernora nanontany azy ka nanao hoe: ianao va ny mpanjakan'ny Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy: voalazanao. Ary raha nampangainy loham-pisorona mba amin'ny loha olona izy dia tsy namaly akory. Dia hoy Pilato taminy: tsy renao va izany zavatra maro hiampangany anao izany? Fa tsy namaly azy izy na dia indray-mbava akory aza, ka dia gaga indrindra ny gobernora. Ary isaky ny tonga ny andro firavoravoana dia fanao ny gobernora ny mandefa mpifatotra anankiray ho an'ny vahoaka araka izay tiany. Ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy. Koa noho ny tafangona teo ny olona dia hoy Pilato taminy: iza moa no tianareo alefako anareo, Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Fa fantany fa fialonana no nanoloran'ireo azy. Ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, ny vadiny dia naniraka ankeo aminy ka nanao hoe: aza manao na inona amin'izany lehilahy marina izany, fa nampahory ahy be ihany ny nanofisako azy any maraina. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny loha olona ny taona ny vahoaka mba hangataka ny Barabasy ary hamono an Jesosy. Fa ny gobernora namaly ka nanao taminy hoe: iza moa amin'izy roa lahy no tianareo alefako anareo? Dia hoy izy: Barabasy. Hoy Pilato taminy: ka ahoana kosa ary no ataoko amin'ny Jesosy izay atao hoe Kristy?
dia hoy izy rehetra, aoka homboana amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy ny gouvernoura, inona ara no ratsy nataony? Fa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka homboana amin'ny hazo fijaliana izy. Ary raha hita ny Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy, fa vao maika nandroso ihany aza ny tabataba, dia naka rano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe afaka mirano ity lehilahy marina ity aho, fa asa anareo. Ary ny olona rehetra dia namaly ka nanao hoe aoka ny rano ho aminay mba amin'ny zanakay. Ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy, fa Jesosy nasainy nokapohina dia natolony mba homboana tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny miaramilan'ny gouvernoura dia nitondra an' Jesosy ho ao anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy. Ary rehefa nanala ny fitafiny dia nanafy azy lamba-jaka izy ary nandrandrana satroka tsilo izy ka nasatrony ny lohany, ary nampitana ny volotara ny tanany ankavanana dia nandohalika teo anatrehany izy ka naneso azy hoe arahaba ry mpanjakan'ny Jiosy. Dia nororany izy ary nalainy ny volotara ka nokapohiny ny lohany. Ary rehefa naneso azy izy dia nanala ilay lamba taminy ka nampitafiny azy indray ny fitafiny, ary dia nentiny izy mba ho homboana amin'ny hazo fijaliana. Ary raha nandeha izy dia nahita lehilahy kireniana anankiray atao hoe Simona, ka izy no tereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgota izy, izany hoe ikarandoha, dia nomeny divay miaro afery izy hosotrony. Ary noho ny nanandrana izany izy dia tsy nety nisotro. Ary rehefa vohomboany tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovany loka ho fizarano ny fitafiny, ary nipetraka izy dia niambina azy teo. Ary napetany teo ambony lohany ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia izao: ity no Jesosy mpanjakan'ny Jiosy. Ary nisy jiolahy roa nomboana tamin'ny hazo fijaliana teo andaniny roa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nihifikify-doha ka nanao hoe ry ilay mandrava ny tempolo sy manangana azy amin'ny atelona, vonjeo ny tenanao. Raha zanak'Andriamanitra ianao, midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary dia naneso toy izany koa ny loham-pisorona mba mampanora-dalàna sy ny loha-olona ka nanao hoe ny sasany no vonjeny fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'ny Israely izy, aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny, dia ino azy izahay? Natoky an'Andriamanitra izy, aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha ankasitrahany izy, satria hoy izy zanak'Andriamanitra aho. Ary nandatsa azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Ary hatramin'ny ora 9 ka hatramin'ny ora 10 dia maizina ny tany rehetra. Ary noho ny tokony ho tamin'ny ora 10 dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli, Eli, lama sabakitany, izany hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe miantso an'i Eli ile io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray spaonjy. Ary rehefa natsobony tamin'ny vinaigitra izany ka notohizany tamin'ny volotara dia natony ho tsetsafin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe aoka hoe izahantsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempolo dia tritra nizara roa
hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodomandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorian'ny nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy raha nahita ny orooro tany mba amin'izay zavatra tonga teo dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny alavitra eny izay nanaraka an'i Jesosy hatrany a Galilea ka nanompo azy. Isan'ireny Maria Magdalena sy Maria renin'i Jakoba sy Josesy ary ny renin'ny zanak'i Zebedeo. Ary noho ny hariva ny andro dia avy ny lehilahy manan-karena anankiray avy any Arimatia. Ny anarany atao hoe Josefa ary izy koa dia mpianatry Jesosy. Izany lehilahy izany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nasain'i Pilato omena azy izany. Ary rehefa nalain'i Josefa ny faty ka nofonosiny ariry madinika madio dia naleviny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy. Ary rehefa nanakody vato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy dia lasa nandeha ary tao Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ka nipetraka tandrifin'ny fasana. Ary noho ny ampitson'ny andro fiomanana dia nivorona keo amin'ny Pilato ny loham-pisorona sy ny fariseo ka nanao hoe tompoko, tsaronay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona. Dia nanao hoe raha afaka teloana dia hitsanganao. Koa sevam-benana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo fandrao avy ny mpianany ka mangalatra azy. Dia ilaza amin'ny olona hoe efa natsangana tamin'ny maty izy ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy, maka-mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy araka izay iainareo ny fiambenana. Ary noho ny lasa izy dia nalatsa ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasiany tombo-kase ny vato. Filazantsara nosoratan'i Matthieu, toko 7:20. Ary tamin'ny alin'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy ororon-tany mafy fa nisy anjelon'ny tompo nidina avy tany an-danitra dia nakeo ka nanakody ny vato dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra ary ny fitafiny fotsy tahaka ny oram-panala ary ny mpiambina ny vato-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay efa nomboana tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avia ka jereo fa tao no nandrian'ny tompo. Ary mandehana faingana ka lazao am-pianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialohanareo ho any Galilea izy. Any no ahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo ao. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra ny faly indrindra dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra. Ary izy ireo nanatona dia niazona ny tongony ka niankohaka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandehana ka asevy makany Galilea ny rahalahiko fa any no ahitany ay. Ary noho nandeha izy ireo, indreny ny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba amin'ny olona
dia niara-ny hevitra ka nanome vola-peny miaramila ary nanao hoe lazao hoe ny mpiana no ny tonga alina ka nangalatra azy raha sendra natory izahay ary raha misy milaza izany amin'ny gouvernoura izahay dia ampanaiky azy ka hanao izay tsy ampaninina anareo. Dia nandray ny vola izy ka nanao araka ny teny nomeny azy ary izany teny izany dia nahelony jiosy mandraka androany. Ary ny mpianatra 120 dia nakany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho ny nahita azy izy dia niankohaka fa ny sasany nianahana. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomeny ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandindiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Amen.